ahoana marina. Mbola ampina 5 taona indray ve izao fijaliana izao? Ity no tatitra navoaka ny tranokala Agence de formation d'Afrique centrale. Mazava ny soratreto. Développement. La liste des pays les plus pauvres du monde en 2021. Izay filaharana nalaina tao amin'ny Fonds monétaire international na ny FMI. Ka firenena 5 nalahatra tamin'ny lalan'ny resaka PIB. Hitantsika mazava tsara eto fa laharana 10 no misy any Madagasikara. Araka io filaharana navoaka ny FMI ho an'ny taona 2022. Ity tatitra manaraka ity kosa dia navoaka ny tranokala Statista. Filaharan'ireo firenena manitra indrindra maneran-tany no voasoratra eto, saingy ho an'ny taona 2022 ity. Raha laharana 10 isika ho an'ny taona 2022 dia mazava kosa no avoaka ity tatitra ity fa mitazona ny laharana 5 amin'ny manitra indrindra maneran-tany isika ankehitriny. Izany hoe miezaka kely fotsiny Andry Rajoelina dia azontsika ny laharana voalohany amin'ny manitra indrindra maneran-tany. Amin'ny taona ho avy io angamba no azontsika io amboara amin'ny voalohany firenena manitra indrindra maneran-tany io. Izany hoe firenena 4 be izao no nandingana any Madagasikara, na dia samy nandalo sy tsy afabela tamin'ny Covid-19 ihany aza. Lazaina foana fa mandalo krizy izao tontolo izao, ka izany no masahirana sy makrizy ny firenentsika. Lainga izany fa tsy fahaizany tantana no lehibe indrindra. Izy ihany no milaza fa izao tontolo izao no krizy. Koa nahoana ny firenena sasany no miezaka mivoatra ary mandroso amin'ny laharana maneran-tany, fa isika kosa ny miemitra. Tahaka izany ihany koa ny ady any Ukraine sy Rosia io, fa nodikodiana saim-bahoaka fotsiny izany. Tsotra ny zavatra takiany malagasy amin'ny mpitondra dia ny zanany mianatra tsara, misakafo ara-dalàna, mahita asa ara-dalàna. Tany mamokatra be i Madagasikara, kanefa dia vary avy any Inde sy Pakistan no ireharehana afarana isaky ny mihetsika. Aiza no tsy krizy no iseto? Ny olona miezaka mamokatra, fa ianao mizesta hoe manambola, dia aleo manafatra nefa ny ato anatiny aza tsy velona. Nanomboka ny taona 2020 izany, dia tsy afaka atao anatin'ny lisitry ny firenena farany manitra indrindra, mba tsy ilazana hoe fadilanovana tanteraka i Madagasikara. Mandrak'ity androany, tsy hita ao anatin'io lisitra io kosa i Komoro, izay ho ampindramitsika vola araka ny nofinofiny Rajoelina. Miariary toy ny vaian-kandrina, fa miamahantra ny malagasy, ary isan-taona izany dia miemitra trano no laharana misy ny firenetsika. Raha izao zany isika no mitazona ny laharana 5 amin'ny manitra indrindra maneran-tany, dia mazava ho azy fa raha izao zava-misy eto amin'ny firenena izao dia hitazona ny rambony tanteraka amin'ny taona 2022, satria very laharana 5 be izao isika isan-taona. Mbola misy samylaza sy mijoro vavolombelona ve ankehitriny, fa miadam-pinaritra izy raha mita amin'ny fitondrana ny fandimby rehetra teo aloha. Iza ny tsy menomeniny fa sarotra sy mihamafy ny fiainana tao anatin'izao fitondrana izao. Dia gaga ny tena raha nahita ilay lohateny gazety izay nivoaka fa mbola misy malagasy 50,000 mahery mbola anohy ny fijaliny ao anatin'ny 5 taona manaraka, mbola te hilahatra vatsitsinjo sy mbola te hiaina sy tsy fandriam-pahalemana, dia mbola hiaritra fidangan'ny vidim-piainana isan-taona, mbola te hitokona vao mahazo karama, mbola te hanohy ny fitaingenan tamboho noho tsy fanananasa. Ny tantsamo dia miaraka mividy vary lafo amin'ny piasa birao ankehitriny. Dia hoy ny vahoaka tsy ao anatin'ny 50,000 no lazaina io hoe fa za kosa aloha raha mbola io ny lany eo, za mihitsy nirotsaka tsy hatro amin'ny 13 mai analanao monsieur le président, fa efa tsy mety tsony zay angambany. Ny hevitro manokana aloha ohatran'ny tsy sura hoe mbola hifidy anazy ny olona, fa raha fangalaram-bato aloha dia mety ho sura hoe mety ho lasany, fa raha ny zava-mitranga amin'izao efa mijaly le malagasy, saingy tsy tsapany zareo le izy ny tsitany satria izy efa manana ny ampy, dia le vahoaka zany sady tohatra fiakarana no miaina anaty fahantrana no tsisy mijery. Tsy atompoko, tsy
Ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao efa tena atao hoe efa anaty fahasarana tanteraka ary efa tena atao hoe azo lazaina efa tena latsaka andavaka e. Le firenena moa zany efa tena latsaka andavaka tanteraka mihitsiny ka raha izay fanontanianareo zay dia amiko dia tsy mitombona angambozay, tsy tombona intsony. Ary raha ny zava-misy hoe andro 2023 zany ataoko fa efa ny akamaroan'ny olona raha miserasera amin'ny olona sy ny ena fiarahamoniny ianao sy ny sisa efa tena hoe leo tofoka ka zay no mety tsy ampitombona an'izay. Tsy mitombona zay satria nampiakariny zareo PPN produit premier produit nécessité dia alamamely le karaman'le olana amin'le trano hoe mena enina isaky-bolana nefa any any nampiakariny ka raha ohatra zao menaka miakatra 4 arivo dia tonga dia efatra arivo alainy aminao anatin'ny herinandro vao maika zany tsy mitombona tsy mahazo 50% zany izy fa mety tonga dia midina be mihitsy io. Mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavana nataon'izy ireo teo izay. Santionany tamin'ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena ireny fa manginy fotsiny ny fitarainana maro samihafa any anatin'ny fiarahamonina sy ny elankelatrano any. Ny fanontaniana mipetraka izany hatreto dia ny hoe iza marina ary ireo olona lazaina fa 350,000 ireo tena vahoaka ve sa efa misy lisitra vahoamana mafy ao ambadika ao mba anaovana doublon sy tazomana fahefana indray? Mampisalasala ihany mantsy raha izao fahoriana sy ny kolikoly ary ny fitondrantena tsy mendrika faseho masoandro ataon'ny mpitondran-kehitriny ireo no mbola hoe 350,000 no mbola ametraka azy eo amin'ny fitondrana. Dia hoy ny filoha-levitry ny RMDM hoe tsy ny mpanona ny fitondrana no nanovana sondazy fa ny mpifidy azy. Aiza moa ny ahitany le olona nanao sondazy ny olo hifidy any ity ahoana ny afantarana an'izany? Nga misoratra amin'ny andriny olona egny hoe ity olona ty fifidy an'izao, ity olona ty fifidy an'izao, tsy zay fa io lista zay mampidradradrara sy mampikorotana antsika io zany efa mazava zany izy. Zay no itenenanay hoe le retsy aza atao an'izany le firenena manaova refonte tsika lista électorale mba hialantsika amin'ny zavatra ohatrany toy, hialantsika amin'ny zavatra ohatran'izao. Tena mampamanahirana raha zavatra ohatran'izao no hitranga eto amin'ny firenentsika. Mialohan'ny fotoana dia misy zavatra vomaika mandritra sy aorianan'izay dia hiteraka inona zany tsika. mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavana izay nataony teo izay. Rano tsy misy ary mpirenena tsy sasatry ny voaka any ivelany, ny kolikoly manjaka, ny vahoaka sy ny mpanohitra ihany no hiaran-dalàna. Ny tantsaha tsy misy mahatantsaha azy intsony, ny tsy fandriam-pahalemana, ny tany lasa ny vahiny avokoa, ny gasy ihany no resy rehefa eny anivo ny fitsarana. Te aneo hevitra samborina sy gadraina, midina an-dalambe mpanonga-panjakana ireo. 4 taona latsaka kely ny tondrany, miakatra isan-taona ny vidim-bary, milahatra vary mora zarain'ny filoham-pirenena no antondra-randra malagasy. Ny rano tsy misy, ny jiro tsy misy, ny lalana potika, ny asa tsy misy. Raha io zavatra voatanisa teo ireo izay no itoy ka idonginy izy ireo fa izy ireo ihany no mbola hitondra mandritry ny 5 taona manaraka, dia nahoana ny fiainan'ny malagasy? Misy fetrany ny zavadrehetra ary rangeza aza ny vato lampy angereny vorona rehefa tsy miteny hoy ny fitenenana malagasy izay. Izy manana fiara lafo vidy sy mitaingina finaritra antony fa ianao vahoaka mpanakarama azy mbola tiany. Itoy ny filaharam-bary sy ny fianonany laingany mandritra ny 5 taona manaraka indray. 500 aza niarikarena fahobe tamin'ny andraisan'ny fahefana, tsy nisy ny zava-bitany teo afa-tsy ny fanomezana tombony ireo namany sy ireo mpiray afera aminy. Maika ave fa hoe miba 700 izany ankehitriny. Io lazaina fa sondage io izany, izay midika fa miomana ary malagasy, fa mbola iamafy izao fiainanao izao afaka 5 taona manaraka. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?